tsy miombon-kevitra amin'ny fanemorana ny fifidianana ho amin'ny volana jolay amin'ity taona ity ny avy eo anivon'ny antoko UDRC araka ny fanohan-kevitra izay nentina Andriamatoa Naivo Raholdina sekretera jeneraly lefitra eo anivon'izany vondro politika izany. Sady tsy matotra ny senitony tsy mahaleo tena ihany koa amin'ny fanapahan-kevitra raisiny fa baikoa ny firenena mikambana onona ambarany Naivo Raholdina sekretera jeneraly lefitra ny UDRC sady mpikambana eo anivon'ny CST androany raha nitondra faneho-kevitra mikasika ny fanemorana ny fifidianana ny tenany. Mitarika tsy fahatokisany eo amin'ny mpanao politika sy ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny ny asa sahan'ny ty rafitra ity izany raha ny fanamariany. Dia tsy miombon-kevitra tanteraka amin'iny fanapahan-kevitra izay nataon'ny senita iny. Iny fanapahan-kevitra izay navoakan'ny senita iny fanemorana ny fifidianana dia midika izany fa tsy matotra ny senita satria ataoko fa olon-dehibe ny namoaka fanambarana fa io ny datim-pifidianana. Iza ny mpanao politika izay andray anjara tamin'ny fifidianana ny tsy nilaza fa tazomy io daty io. Zay voalohany indrindra ary nitaka izany tsy fatokisan'olona sady ny senita ireny. Ny antony dia tsotra ny itsika nge manana ny fiandrianam-pirenentsika isika ania mahaleo teny ka tsy ny fondra ny raisam-pirenena mihitsy intsony raha resaka fifidianana ny tokony anekiteran'ny senita amin'ny fanapahan-kevitra ireny satria senita dia milaza fa teknisianina tsy midikiditra tamin'io ny fitondram-panjakana. Ho an'ity mpanao politika ity tokony ho nitazona na dia iray fotsiny ihany aza tamin'ireo daty efa nifaritany teo aloha ny senita na mafisiny tamin'ity androany ity ihany koa fa ny fifidiana solombavam-bahoaka ny tokony tanterahana aloha mba hisiany fitondrana demokratika eto amin'ny firenena. Ny fifidianana raha teo hoy izy dia lara-pameana ho an'ny vahoaka. Izany hoy izy dia mitaky amin'ny tokony andraisan'ny gouvernement tany andraikiny amin'ny fanafainganana amin'ny firosoana ny fanatanterahana ny fifidianana.